Ny voalohany dia miarahaba anareo avy eo amin'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka tonga eto amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena satria tsy dia matetika loatra ny fifankatana samy am'izao ary ny tiako marina manokana dia izahay telo rahalahy ministra nandraikitra ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara dia raha mianara tokoa ray saina ary ray fomba fijery manatateraka ny vinany filoham-pirenena manatateraka ny vinany fitondram-panjakana eo amin'ny fanatanterahana ny politika be ny fanjakana izay manome lara-pahamehana ny fandriam-pahalemana. Noho zany antony zany indrindra rehefa mifampiresaka zahay mifampiantso tariby zay rahalahy ministry ny filaminam-bahoaka sy ny ministry ny fiarovam-pirenena dia avy hatrany dia tsy misalasala ny ato amin'ny fiarovam-pirenena ny atao amin'ny volanondafa dia hoe aleo mifanometanana satria zavatra lehibe loatra no sahan'ny polisy pirenena ankehitriny, ao ny embouteillage, ao ny fanenjenan'ny olon-drasy sy ny sisa sy ny sisa. Nandray rehefa mila mifanampy araky ny fitaovantsika dia zay indrindra no modely apetrakintsika zany amin'le hoe mutualisation des moyens na fampiasana miaraka ny fitaovana zay misy eto amintsika. Noho zany indrindra ny ministeran'ny fiarovam-pirenena araky ny fantatrareo dia fa misy fitaovana zay nampiasaintsika tamin'ny fandalovan'ny paparay masina zay ny raha teny rahalahy nampiasany zany ka ankehitriny dia tsy misalasala zany fa hoe aleo mifanampy dia misy appareil de communication marque ITERA izay efa ty amintsika zany ao anjatiny mahery apetraka an'ny polisy pirenena hanasaran'izy ireo zany ny fomba fiasa andavanandro, hanasaran'izy ireo sy ahafahan'izy ireo mandrindra ihany koa ny fandriam-pahalemana eto amin'ny renivohitry Madagasikara mba hanampy sy hampandry fahalemana atsika malagasy rehetra zay monina amin'ity renivohim-paritany ty eo manoloana sady ny fandraisan'ny bary anjara amin'ny kanina amin'ny sabotsy zao sy ihany koa ny fijonjovatsika ihany koa ny fitongavan'ny fifidianana zay ho tantarahantsika atoato ka dia zany dia kafarina tokoa, tena kafarina satria mba afaka mifanampy sahala am'izany ny ministera samihafa ary dia ataotsika modely zany fiarahantsika zany amin'ny zavatra sasany koa fa tsy voatery koa hoe tiandrenivohitra tsony fa na zay sy ny secrétaire am-panjakana mety gendarmerie dia efa manana projet, manana vina hafa zay rehefa hanatsarana hatrany ny fomba fiasa eo atao amin'izany lafiny fandriam-pahalemana zany. Ka dia misy manantena rehefa atao amin'ny sy ny filaminam-bahoaka fa zavatra kely no atolotra any aminareo nefa dia misy manantena zay fa hitondra vokatra makadiry zany eto amin'ny tany sy fanjakana ka dia maleo fa tompoko dia misaotra antsika rehetrarehetra.